Fiariana dia fahandaran'asa nasionaly momba ny fahandrarana ary mba ahafahana mandray anjara feno sy tanteraka amin'izany dia tokony hanana loharanom-pitaovana tonga lafatra ary fomba ary araky ny tokony ho izy amin'izany. Ary izany indrindra no antony niarahany miasa amin'ny OIT na ny Organisation Internationale du Travail. Niara-resy lahatra ny rotota fa mialohan'ny zavatra rehetra dia tena ilaina ny mahafantatra hoe inona marina no tena filan'ireo tanora manerana ny faritra rehetra Madagasikara ara-piofanana. Izany no dingana voalohany tsy maintsy natao. Avy eo vao niditra tamin'ny famolavolana ireo taranja sy fitaovam-panofanana izay mety handray anjara feno amin'ny fahatratrarana ny tanjona napetraky ny fahandaran'asa. Arak'izany dia natomboka tamin'ny fanaovana fanadihadiana teny fotony no natao voalohany. Ahoana ny fomba nanaterana izany? Ny tanjon'ity fiarah-miasa amin'ny OIT ity moa dia ny amoahana sy ny anasongandinana ireo sakana sy antony tsy ahafahan'ny tanora miditra eo amin'ny sehitry ny fahandarana sy ny fitanana orinasa. Nizara roa ny fomba nampiasaina tamin'izany. Natao aloha ny fanangonana atotan-kevitra, avy eo vao nanao ny fikirakarana ireo atotan-kevitra voangona. Fitaovana ary fomba sy voafaritra tsara no nampiasaina mba hatratrarina ireo tanjona napetraka. Inona natao? Arakaraky ny tanjona efa voapetraka sy voafaritra mialoha dia nilaina ny nanangona atotan-kevitra avy amin'ny alalan'ny fanadihadiana mifototra amin'ny fanontaniana tsotra. Taiza no natao? Ny fandiniana dia nifantoka tamina sationan'olona ny paritaka naneran'ny faritra 7 lehibe ara-geografika eto Madagasikara: Antsiranana, Mahajanga, Toamasina, Antananarivo, Antsirabe, Fianarantsoa ary Toliary. Ary ireo faritra 13 dia navondrona arak'ireo famaritana ireo. Ankoatry ny fametrahana fanontaniana ny vantana dia nampiasaina koa ny Facebook. Marina fa raha nisy vokany ny fanadihana izay natao dia noho ny fampiasana indrindra io sehatra Facebook io izay fantatsika fa miroborobo tokoa amin'izao vaninandro iainantsika izao. Nanahoana ary ny fikirakarana sy ny vokatra azo? Ny fikirakarana ny angon-kevitra avy amin'ireo fanadihadiana sy fametrahana fanontaniana dia nahafahana nahazo sy namoaka ireto lohahevitra 7 reto izay saika nidivizin'ireo tanora hevitra tamin'ireo faritra rehetra amin'ny ankapobeny, ka nahafahana koa namoaka ireo taranja 7 mifanaraka amin'izany. Voalohany nidivizan'ny tanora hevitra fa ilaina ny fanatsarana ny paikady fampitomboana ny vola ampiasain'ny orinasa. Dia teraka teo ny taranja fampiasam-bola na ny gestion financière. Faharoa, misy koa ireo tanora sy mpandraharaha maniry paikady sy drafitra fampivoana ny orinasa. Dia natao ny taranja drafitr'asa na ny plan d'affaires. Fahatelo, maro ireo liana hanatsara ny maha-olona sy ny toe-tsaina mamokatra. Dia natao ny fikoloana toe-tsaina manokana na ny développement personnel. Maro koa ny tsy manana paikady mazava hampitomboana ny vola miditra na ny vola maty. Dia natao ny haivarotra na ny stratégie commerciale et vente. Tsy natao ambanin-javatra koa nefa fa azo atsaraina sy avaozina mandrakariva ny fitantanana ny asa. Dia natao ny taranja fitantanana mpiasa na ny gestion des ressources humaines. Maro koa ny tsy mahafantatra tsara fa ny toetoetra sy ny toe-tsaina amin'ny fahandrarana dia ilaina tokoa, ary natao ny taranja kolotsaina mpandraharaha na ny culture entrepreneuriale. Maro koa ireo tanora sahirana amin'ny fandaminana ny fotoana sy ny asa. Dia natao ny taranja fitantanana sy fandaminana orinasa
na ny gestion simplifié et organisation.